Hatrany hatrany de miarabanao mpanaraka ty fandarina zany malaza ity tompolasy tompokavy. Nanatotosa ny kongresy paritra ny antoko tiako Madagasikara. Zany kongresy paritra izany dia hanomanana ny kongresy nasionaly lehibe izay vinavinaina ho tanterahana ho an'ny antoko tiako Madagasikara ho isika amin'ny fiandohan'ny volana Jolay izao, ary eto Antananarivo distrika Anatsimondrano eny Tanjombato no anatanterahana izany kongresy nasionaly lehibe izany. Ny ambiance nandritra ny fitetezana ireo faritra izay nanatanteraha ny antoko tiako Madagasikara izany kongresy paritra izany dia ahafahana maka tsoakevitra avy hatrany ny amin'ny hoe manan'olona matanjaka ary andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny hiverenana ny antoko tiako Madagasikara amin'ny fitantanana indray ny firenena. Tsy salasalana ny miteny izany ary tsy ampiambambana no miteny izany satria ny zava-misy iaina ny firenena amin'izao fotoana izao dia mitaky tompon'andraikitra tsara ofana, mitaky ihany koa olona manana traikefa ary mitaky olona vita sedra ahafahany indray mameron-dohany ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny, indrindra ny raharaha ara-tsosialy sy ara-toe-karena izay misy eto Madagasikara. Efa nanana traikefa ny tantarina firenena ary efa nitondra programan'asa sy drafy mpampandrosoana lehibe teto amin'ny firenena nanomboka ny taona 2020 ny antoko tiako Madagasikara, ary izany fomba fiainana ara-pitantanana izany no kasaina indray hitantanana ny firenena saingy amin'ny fomba izay heverina fa afaka mandeha mafimafy kokoa satria fantatry ny rehetra ny zavatra sy ny toerana misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny lafiny toe-karena maneran-tany. Reny kongresy paritra reny dia ahafahana manao fakakevitra satria misy ny résolution na hoe fehi-kevitra mivoaka. Ny fehi-kevitra dia vokatry ny dinika sy ady hevitra ifanaovan'ireo mpizaika ka misy ny tsoakevitra raisina ary atambatra ao anatina lasitra boky iray. Iny no entina eo anoloany ny kongresy paritra, ary zany tsoakevitra izany ihany koa no entina eo anivon'ny kongresy nasionaly mba aravina iray, ary izany fandravonina iray izany no mandrafitra ho programan'asa lehibe de lehibe hoentina eo amin'ny sehitry ny firenena. Ny kongresy paritra izay tanterahany antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao na de eo aza ny fanelingelelana ataony mitondra fanjakana amin'ny fampiasan-kery amin'ny alalan'ireo mpitandro filaminana, amin'ny sakatsakana atao amin'ireo tompon'andraiky mpanjakana notendrena izay miainga avy anivon'ny fitondram-panjakana ka baikoin'ny ministera ny ati-tany dia azo lazaina fa fahombiazana hatrany. Fahombiazana satria mampanaja ny lalàna amin'ny feny antoko politika ary mampanaja ny lalàna ihany koa amin'izay ataky iny ny fenitry ny fomba fanaovana politika izay, ka ilaina ny fiaonam-be mialoha ny fandraisana fanapahan-kevitra ary fandaminana ny rafitry ny antoko izany no iantrehana ny kongresy paritra. Dikan'izany takina mihitsy ny tokony anaovan'ny antoko izany ary mialohan'ny fifidianana ny zorana tahaka izao dia aprisihana mihitsy aza ny antoko politika hiatrika kongresy. Raha mijery ny fomba fiasa ny antoko miaradia amin'ny fitondrana, aloha de tsorina ny TGV ny resantsika satria izay moa no antoko politika, ny foroniny mpanao politika Andry Nirina Rajoelina dia tsy taratra mihitsy ny fisiny izany kongresy izany. Ndeha atao hoe fihetsiketsehana fotsiny ihany no tanterahan'izy ireo amin'ny alalan'ny hoe kongresy mba ahafahana mamory olona tahaka izay efa nitranga tany Analanjorofo, tahaka izay nitranga ihany koa tany amin'ny faritra avaratra sy andrefana iny, fa tsy kongresy tena mihodina ka ahafahana mandray fanapahan-kevitra sy ahafahana manatsara ny rafitry ny antoko na ahafahana ihany koa mitondra ireo sosikevitra marobe entina ho programan'asa ho tanterahana, satria ny programan'asa no fifamatorana ara-tsosialy, contrat sosialy eo amin'ilay heverina fa hitondra fanjakana sy ny vahoaka izay angatahana ny safidiny amin'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara mivantana. Miavaka noho izany ny antoko tiako Madagasikara ary na ny antoko mpanjakana na ireo antoko izay miaradia amin'ny fitondram-panjakana dia tsy mahavita noho ny vitany ny antoko tiako Madagasikara ho isika mitety faritra manao izany kongresy paritra izany. Tsapan'ny mpanao politika miaraka amin'ny fitondram-panjakana izany fiakatry ny kotiny ny antoko tiako Madagasikara izany, ary hitan'izy ireo ihany koa ny antso sy ireo fitarainana izay ataon'ireo vahoaka olom-pirenena any amin'ny toerana izay alehan'ny tim indrindra amin'ny fiainana amin'ny filoha Marc Ravalomanana ka anaovana an'ireo endrika
sakana zay tsy ahafahana manatanteraka izany fiaonan-dehibe isam-paritra izany. Ireny anefa dia mitarika farisena politika hiverina any amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny antoko politika tia mandray ary mampirisika azy ireo mihitsy ny amin'ny hoe raiso ny fitantanana ny firenena mirotsaha Andriamatoa Marc Ravalomanana eto ndraikefa zay fananananao. Tamin'ny herinandro ity nanomboka tany Manakara, niazo any Farafangana, niazo any Vaingandrano, nandalo tany Vohipeno ary androany any Mananjara ny antoko tiako Madagasikara tarihan'ny filoha nasionaliny Andriamatoa Marc Ravalomanana manatanteraka izany kongresy mitety faritra izany. Faritra fitovinany atsimo atsinanana vatovavy arak'izany no vita nandritra zay herinandro latsaka kely izay. Ary amin'ny farinany herinandro io dia handalo ao amin'ny faritra Vakinankaratra indray ny antoko tiako Madagasikara tarihan'ny filohany Marc Ravalomanana hanatanteraka izany kongresy paritra izany ao amin'ny Magro Avaratsena ny sabotsy izao. Inona arak'izany fa hitondra ireo etaetany, hitondra ireo fomba fijeriny ary hameaina avao ny antoko any amin'ny faritra Vakinankaratra zay azo lasaina fa raha misy faritra zay tena nanana fahatokisana sy fanantenana amin'ny antoko tiako Madagasikara dia zany faritra Vakinankaratra zany, tahaka ny faritra maro manerana Madagasikara. Hanome ainga avao sy fanantenana io isika satria efa mivonombonina amin'izao fotoana izao ireo distrika mivondrona ao anatin'izany faritra Vakinankaratra zany hitondra ny anjara heviny hoentiny eo amin'ny sehatra nasionaly ary ho avadika programa nasa lehibe mba hampandrosoana indray ny firenena. Aoriny Mananjary na de nisy aza ny sakatsakana samihafa nataon'ny tandro filamina zay nioarany filoha Marc Ravalomanana ary nandehanany bajaja tonga ny Somatsara tany amin'ny toerana zay hanaovana zany kongresy izany dia efa mivonombonina ho lalovana ny distrika vitsivitsy ao Fianaratsoa. Miomana ihany koa handray azy ny faritra Vakinankaratra ary zay fandraisana izay dia ahafahany rehetra efa miomana ihany koa amin'ny kongresy nasionaly lehibe. Fa mialohan'izay dia mbola misy famaranana amin'ireo kongresy paritra vitsivitsy. Miaina ho isika ny antoko ary ahoana moa no ahafahana mametraka fanantenana hampandrosoana ny firenena raha toka tsy entina ao anatin'izay fitantanana ny antoko izany ny traikefa amin'ny alalan'ny haitarika na leadership. Ahoana no ahafahana hitondra firenena raha toka tsy mampiaina ny demokrasia anaty ao anatin'izany antoko izany ary ahoana no ahafahana mitantana firenena raha toka tsy maka ny hevitra avy any fotony amin'ny alalan'ny demokrasia participative amin'ireo mpikatroka sy ireo mpikambana ary ireo mpitarika eo anivon'ny antoko. Adevitra mila resahana zany satria ny atao hoe antoko politika dia tsy atoko forony anivo ministeran'ny atitany fotsiny fa atoko tena hametrahana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ka mila misehatra aporisihana hisehatra mihitsy azy satria izay mivolaza ny lalàna ny fiain'ny antoko politika. Hiserasera amin'ny olom-pirenena, hizara vaovao amin'ny daholobe ary ampahafantatra mikambana ny zotra politika zany antoko izany sy izay mety ho programa anasany amin'ny fomba hitantanana ny firenena. Ijoroan'ny antoko izany ary tsy mamenatra ho an'ny antoko tiako Madagasikara nandritra zay 20 taona mahery zay ny foronan'izay ary na tsy teo anatin'ny fitantanana firenena ary izy 14 taona lasa izay dia afaka miteny, afaka mijoro, dia afaka midera tena ny amin'ny hoe nitondra fampandrosoana ary nitondra fanatsarana ho an'ny firenena fa tsy sanatrin'izany fanapotehana slainga ary fampahantrana ny vahoaka akory no nataony tamin'ny fitantanana ny firenena. Tsy izany nataony tim ary fantatry ny rehetra izany efa mpitantanana izany izany zotra politika nandehanana teo amin'ny fiainan'ny firenena izany ka nahafahana nandrefy ny toerana misy a Madagasikara teo amin'izao tontolo izao ary nahazo ny voninahitra sitraka teo amin'ireo firenena zay nifandray taminy sy ireo firenena lehibe ao anatin'ny firenena mikambana no mbola hirariana sy hetaheta ny vahoaka malagasy indray hiverenana ny filoha Marc Ravalomanana sy ny tiako Madagasikara hitantana ny firenena. Akaiky izany fotoana izany amin'izao fotoana izao ary efa mandeha makany amin'izany lalan-tsotra izany ny rivotra, mandeha amin'izany lalan-tsotra izany ny fironana amin'izao fotoana izao ary tsy misy toerana zay tsy hipoiran'ny adevitra ny aminy hoe aleo mamerina an'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny fitantanana ny firenena toy izay hiaina amin'izao zava-doza nitondra fampahantrana, fangirifiriana ary fahampitena ho an'ny Madagasikara izao.
zava-misy eny amin'ny fiarahamonina zany tsy isika ny mamorona ary manalavitra ny tsaosonoono isika rehefa mitondra fandarina tahaka izao fa tena ny zava-misy no resahantsika mandeha zany adevitra zany ary tsy eto anivotany ihany fa hatrany atsinanana makany andrefana atsimo makany avaratra dia mandeha am'izany lalan-tsotra na adevitra izany avokoa zany zava-misy zany malaza makasitraka tompolahy makatelona tompom-vavy